ataontsika androany ny rindra iaviny raitra ho an'ny Tananarivo. Zany hoe takina ahoana ny ataontsika eto Tananarivo ho an'ny 5 taona manaraka. Anatin'izany ny fanorenana ny soatoavana malagasy, ny firaisan-kina sy ny filaminana sy ny fandriampahalemana ary ny tany tandalana izay potika tanteraka ankehitriny. Fa momba manaraka izany dia tsy maintsy amena asa ireo olona ireo fa tsy hanasa jaly ary miady amin'ny fahantrana dia ny fanomezana asa. Fa teny manaraka izany dia amboarintsika ny tanàna fa be loatra ny embouteillage, be loatra ny fako anatin'ny tatatra, simba ny lalana noho ny fako. Mahazo fanatsim-bola antsika ho an'ny fanamboaran-dalana, mahazo fanatsim-bola antsika ho an'ny fampidirana rano fisotro madio eny anivon'ny tanàna fa be loatra no milatra mba ahazoana rano dia ny farany dia ny fanaovana logement sociaux ho an'ny vahoaka ny Tananarivo sy Filativady. Izay ihany no resaka androany ka dia rapitso maika ny fotsasana ny fotoana ao amin'ny ACC. Io tsy maintsy misy foana tsy ambonina kitra olona mangalatra kelikely fanzarantsika samailo anjarantsika manamboatra zavarehetra. Resaka hoe dossier mahakasika tamin'io tena dossier io azy hoe tamin'izany hitantsika eo zany amin'ny fiavanana.